ka nefikina hoe fanabeazana olom-pirenena mitaky ny amoana ny dadi-pividianana raikitra. taksi borosy mampitoy any toliara sy faradofay namon'olona valo noho ny faratsindalana. Eugène Ansana mitoy ny fitokoana ny mpampianatra sy ny mpandrara nodomaina ny mpianatra. Manatitra ny arabatongo kilasy tongo vavy atonga soindry ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaony politika no anokafantsika ny fiarana amin'ity alina ity. Natsikafony teo anivon'ny fresa monim-pirenena KMF Knoe ireo olana heverina madinika kanefa manandanja amin'ny fizotry ny fikarakarana ny fividianana nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy amin'ny foibe toerany Androany izy ireo. Mitatitra izay vaovao izay afitra solondraibe eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Teboka telo mifandraika amin'ny fividianana navotrany KMF Knoe izay namitrany fanontaniana hoe aiza ho aiza isika amin'ny fividianana sy ny fitantanandra-ra-panjakana ary ny fitsitsara-pahefana tena izy. Ilaina ny fanatsarana ny lisam-pifidianana ary izany moa no mampisy dikany ilay tombanezaka natao tamin'ny farany cycle électoral teo. Ka rehefa hanatsara ihany dia hoy izy ny fikambanana hoe atombohy avy any amin'ny fotony satria raha-pirenena no eto fa tsy raha-rahan'ny kapitaly irery ihany. Tokony amoaka tety andro vaovao ny seni ka mba ampazava ny fanajana ny andininy faraika amby-roapolo sy valo amby-roapolo isitrahany vaoaka malagasy ny zony ho an'ireo zay tsy ho latsaka ao anatin'ilay lisam-pifidianana. Tokony hazava ny datim-pifidianana ko dia manainga ny gouvernemanta mba hamoaka maro dia ohatran'izany koa maro ireo fifidianana zay atao eny fotony dia mangataka ny fikambanana mba ilazana ny momba ny fifidianana communal ary farany teo dia hoy zay hoe aoka hony raha-panjakana mba ao anatin'ilay neutralité tanteraka ka ho tombontsoany daolobe no andehana ny fitantanan raha-panjakana. Noresahany ihany koa ny firosona amin'ny fikaonandoha izay atsoin'ny FFKM amin'izao. Matsapa ny rehetra fa tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana faran'izay aingana isika hanarenana ny firenena efa latsaka andavaka. Nisongadina nandritra ny fiona ny masoivony États-Unis miasa sy monina eto Madagasikara. Ramatoa Claire Pierangelo sy ny filohan'ny seni tama Andriana Arseto teny amin'ny birony seni teny Alarobia androany. Ny fanomezam-baovao mahakasika ny zotra amin'ny fifidianana sy ny lisitry ny mpifidy ary koa ny fanomanana ny fifidianana ho avy. Voaresaka ihany koa ny mahakasika ny fitantanana ny fitaovana izay nampiasain'ny gouvernemanta izay nanampiany gouvernemanta amerikana ny seni teo aloha. Nanambary ity masoivo ity fahavonina ny mety antsorika ny seni amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ara-pifidianana sy ny zotra amin'ny fifidianana. Fa nilaza ny filohany antenimera ampirenena fa tsy ho tafiditra ao anatin'ny lahadinika amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana Mey izao ny toy ny raharaha fitsipaham-pitokisana. Nanamafy ny filohany vondrina parlementera Timo Androany fa tsy andraikitry ny filohany antenimera ampirenena no mametra ny solombavambahoaka amin'izany. Germaine Mejanahary Mano Randriamalala. Tsy ny filohany antenimera ampirenena mihitsy no manapaka ny fanapahan-kevitry ny solombavambahoaka amin'ny fanatanterana ny fitsipaham-pitokisana ny solombavambahoaka hoy fetra Ralamozafy Milolona Androany. Nilaza mantsy ny filohan'ny antenimera pirenena fa tsy ho tafiditra ao anatin'ny fandahara-potoana ny fivoriana ara-potoana ny volana Mey izao ny raharaha fitsipaham-pitokisana. Ny solombavambahoaka ihany no manapaka izany hoy ny fanazavana. Rehefa fehiny fotsiny ny fepetra takiny lalàna sy ny règlement intérieur na fitsipika anatiny dia rehefa fehiny iny dia azo atao ny ataoko miantso fivoriana tsy ara-potoana ny amin'izay le andinihana an'izay fitsipaham-pitokisana izay. Ny faharoa dia toy ny natongavan'ireny fitsipaham-pitokisana teo ka nataony takininy solombavambahoaka 500 nanosiny mbola ataoko hoe antsiko ny tsy mampitombona ny teniny ramatoa filohan'ny antenimera pirenena dia ny hoe anisana nanosiny izany requête nampandalovina teny amin'ny ACDDED izany ny tenanay na ireo solombavambahoaka avy amin'ny ataoko tiako Madagasikara hoe nivony antenimera pirenena izany hoe amin'ny akapobeny mihitsy zany dia tsy mitombona ny teniny ramatoa filohany antenimera pirenena amin'ny hoe tsy eo ao anaty lahadinika izany. Raha hasese tena miaro lalam-pandrenana no misy eto dia mahay mamaky tsara ny voasoratra ao amin'ny andiny 570 lalàna fototra io izay milaza mazava ny fepetra mamey ny andraikitry ny filoha pirenena.
maro be tsy voatanisa izay fanitsakitsahana lalam-pandrena amin'ny endriny maro na ny hoe fampidirana fampifangaroana ndrarahana toko a sy ny fitantanana ndrara-panjakana izay tokony fipetraka ery mitokany ery ambony ery izy a ny am'izay mahafiloam-pirenena satria filohan'ny malagasy iray manontolo izy fa tsy filohan'ny atokona ny vovonana miloko volomboasary itsony mpitondra tsy matitra teto amin'ity firenena ity ary nanitsakitsaka tena misesisesy zany lalam-pandrena efa ela no tokony efa nandeha ny fombafomba fanesorana azy ary na nampandrosoana zany fifidianana filoam-pirenena zany fa tena mamontika firenena tsy nisy oatra azy mihitsy raha ny fitondrana misy ankehitriny izay tarina Andriamatoa Andry Rajoelina. Miantso ny fiaraha-mientana atrandy amin'ireo solombavam-bahoaka namany ity filohan'ny vondrona parlementaire Timma ity mba hijoro atrandy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena io. Itsakilany andrasana ihany koa ny valiny avy amin'ny HCC momba ny fitakinana nataony HCDDD momba ity raharaha ity. Ny bana tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny toe-karena mifandraika amin'ny tontolo ambanivohitra afanoniaina amin'ireo tantsaha alohan'ny taona 2024 ny antotongana nefa ny farim-piainana ataorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 ihany. Voaresaka tao anaty fandarana ihany koa ny resaka fanisana mpividy. Mametina izay Ravirazafi Maina sy Andry Rakotomalala. Dingadava ny fahasamihafany farim-piainan'ireo mponina ambanivohitra ny taona 2024 sy ny fotoana ny tetezana hitatra aty amin'ny taona 2024. Zara raha mahalony sara ny vidin'ireo voly sy ny biby fiompy noho ny faratsin-dalana ihany koa mampanany sarotra mampiakabokatra aty an-drenivohitra. Atolany amin'ny distrika ny Faratsio velotarainy ireo tantsaha afa ihany tamin'ny fitondrany marika Ravalomanana. Talohan'ny 2024 anao raha manana 2 nge anao afaka mitondra gote any zanakao mahazo vary anao tamin'izany 500 sy 500 ny kilon vary raha manana 2 anao mbola mety mahasahana olona hoe 4-5 ray andro marina fa ny olona tsisy matory fotsiny ange ny olona fa ny olona tena miasy ny olona tena miezaka ny olona no mitady vola nefa tsy afa manoatra ianao satria misy mangeja anao le ray alina nefa amin'izao fotoana zao raha voangalanao vary 4 kapokany de rava tanteraka le ray alina tsisy tsony tsy mahazo nininina zanakao efa tsy afaka hitondranao gote tsony tsy afaka hitondranao nininina tsony fa defa juste hoe ty vary 4 kapoka ty atao maharitra mara atoandro ny rokapoka de natoandro ny ariva ny rokapoka zany hoe mihinana efa tsy faharibody tsy nay tsony zany ny olona efa mihinana indray mandeha isan'andro zany ny olona ny vary raha ohatra hoe tena hitantsika tsara ena anivon'ny fiarahamonina eny ohatra niny amin'iny commune vinano district Faratsio misy ana iny zao amin'izao fotoana zao a tena mampanaelo ny olona na mifandripahalemana na ny rehetrarehetra momba ny fiainan'ny olona andavanandro talohan'ny 2024 ny olona tena niezaka namboly ovy tena betsaka amin'ny nataony zany tsy amin'ny fiteny tanora mialatsiny amin'le fiteny hoe torahana alika fotsiny ozy izy ny olona mipaiso indrindra poma indrindra tena zavatra tena maro zany tany aminay zany tsy anontaniana amin'izany mangataka ianao mahazo an'izany taloha tena tamin'ny andro ny fitondrana talohan'ny 2024 zany a tena lalana tena tsara raha miangeto zay amin'ny 3 mbola tonga any amin'ny 5 zao raha miangeto zao amin'ny 7 maraina amin'ny 5 ianao vao tonga. Voaresaka tao anaty fandaharana miara-manonja ihany koa ny mahakasika ny fanisana mpifidy taratry ny tsy fisy ny mangarahara sady ny fiamoran-dady voatondro ikatona lisitra farany eo ihany koa anefa ny fitavozavozany seny ary ny tsy fampiny fahavoloana ny mpitondra anao fifidianana. Idiriny dialogue national décrété voa io na arariva ihany ara anao ne mahafaka manao décret spécial zany azonao fa tsy fandrizariza amin'ny HDDID mandeha ary amin'ny HCC mifandany andro eto fangala baraka eto efa reny ny cadence ny zandrilahy eny vodivorona reny tsy azo lazainy eto tsony fa tsy mbola nisy filohan'ny republika ka voaompamafy amin'ny zavatra ohatrany regny raha ny vaovao voareto am-pelantanana amin'izao fotoana izao dia fantatra fanakatony tompon'andraikitra nanomboka tamin'ny roa teo ny politeknika vondovorona noho ny fitokonana nataon'ireo mpianatra fanapahan-kevitra izay noraisiny ataorian'ny fivoriana ny arahany ministera ny mpitandro filaminana tompon'andraikitra ny université andrasana fepetra kosa ireo izay mbola mitokona na manakorotana manomboka izao eo amin'izay vaovaon'ny sosialy izay tsy fietsika olona tompon'andraikitra no asehony ben'ny tanàna Nainandriantsitohaina ho an'ny mponina Antananarivo ho ny tompon'andraikitra iray teo nivony fiadidiana ny tanàna teo aloha Andriamatoa Todisoa Andriamampandry nambarany fa tompon'antoka amin'ny tsy fandrofana ny fako sy ny fampitehan'ireo lalana ireo ny ben'ny tanàna na Antananarivo amin'izao fotoana izao. Germaine Menjanary sy Mano Randriamalala. Sady tototry ny fako manapaka arabe no feno rano maloto miampy fampitehan-dalana amin'ny fotaka mandrevo Antananarivo aty amin'ny taona 2024.
efatra taona katroka nandraisan'ny be ny tanàna naina Andriatsitoaina ny fitantanana Antananarivo izay mitovy loko politika amin'ny mpitondra ankehitriny. Tsy fihetsika ray aman-dreny no naseho ny ty be ny tanàna ity, hoy ny solombavambahoaka Totso Andriamampandry izay tompona andraikitra teo anivon'ny CUA nandritra ny fitondran'ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana ny Renivohitra. Fa ny asa ataonao zao dia tokony amboarinao ny lalana, esorinao ny zordira, ny filaminan'ny tsena. Zany zany anisan'ny asan'ny be ny tanàna Antananarivo Renivohitra. Ka zavatra tahaka ireny zany dia vao maika ireny maltezitra olona, manivaiva olona, ohatrany hoe zange tsy mandeha amin'ireny e. Fa le vahoaka zany zay mandeha tongotra, ny rano atra ty amin'ny fe, ny fotaka na ny kirarin'olona, simba daholo, ny tôbilin'olona, ny motoan'ny olona, ny tsy fahasalamana azo zany avy amin'ireny fako sy ny rano maloto zay raha mipotaka manera tany Renivohitra eny dia efa rariny tsony. Na itsy ity solombavambahoaka ity fa tsy andro fangatahana alalana amin'ny ampitondra efa hita fa tsy andray andraikitra ny fahasimbana eto amin'ny Renivohitra ny firenena izao, indrindra fa mahakasika ny lalana. Ohatra lalana miakatra amin'ny fanambinana andro amena efa niteny foana ho an'ny komine Antananarivo, mpitafana komine Antananarivo zany anao tokony magnola manana ny mahisy azy dia zany ve ny valo teny ataonao anaty resy ka mialatsina tompoko fa dia hoavy fiarahany amin'ny zay na voafidy anahy ka ikitika fototra avitrasa ny tenako sy ny mpipiara-masamiko sy ny vahoaka azaferana tompoko ary aza kitikitihana fa mampitandrona anao amin'ny zavatra zay tokony ataonareo ao anatin'izay kefa tsy hanao nareo koa. Ny be ny tanàna no antsoina hoe magistrat de la ville. Noho izany tsy misy alaolana ny fampotehana eto Antananarivo sy ny fiaretan'ny mponina ny rivotra maloto vokatry ny fivangongon'ny fako manerana ny tanàna, fa tompona rehetra feno amin'izany ny be ny tanàna naina Andriatsitoaina ho hatrany ny fanazavana. Vaovao manodidina ny fampianarana nitohatra amin'ny androany fitokonana nataony mpampianatra sy mpandrarao amin'ny CEG Nanisana ny ato tanteraka araka izany fampianarana androany ary niverimpotsiny ireo mpianatra. Anisan'ny fitakiana izy ireo ny tambikarama tsy voaloha efa tamin'ny taona 2012 mitatitra izay vaovao izay Jessica Miray Taiziny. Hatramin'ny fiandohany ity herinandro ity no mitokona ny mpampianatra sy ny mpandrarao eto amin'ny CEG Nanisana. Androany kosa vao niverimpotsiny ny mpianatra, izany hoe tsy nisy fampianarana intsony fa niady tanteraka. Efatra amin'ny taona 2024 izy ireo tsy nandray tambikarama nandritra ny fanadina-mpanjakana CEPE sy BEPC. Izay no antony fitakiana. Mitaky ihany koa anefa izy ireo ny anendrena tale vaovao satria mbola mpisolo-toerana ny tale eto hatramin'ny volana janoary lasa teo. Zahay amin'ny mpampianatra endriny eto Nanisana dia nangina hatramin'izay. Tsy nisy hetsika nataonay hatramin'izay. Fa ity ndray mitorika ity andohalika koa sandranombary dia izay ny ampisiany fitokonana ankehitriny. Mety ho toy ny hatreto dia tsy miverina miasa izahay raha tsy fantatra mazava na eny an-tanan'ireto mpampianatra be dehibe sy mpandraraha ireto ny bon de caisse sy ny vacation zay voalohany ary eo an-tanany madame Yanga koa zay tale intérim ny décision de nomination amatale azy. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny tompony andraikitra, saingy mbola tsy nahafa-po azy ireo ny valin'ny fiaonana antony mbola hitohizany fitokonana. Amanjatony ny mpampianatra sy ny mpandraraha eto amin'ny CEG Nanisana, tsy mbola nisy ny sitraka ny tambikarama na dia efa maro aza ny avy amin'ny sekoly hafa no nandray. Tonga teo izy ireo fa satria zahay nanantona izy ireo tamin'ny omaly tamin'ny afaka omaly azafady tamin'ny talata fafitony volana mars zay nanantona izy ireo ny tany amin'ny braoan'ny tale fari-piadidiny mpampianarana Antananarivo Renivohitra nangataka fiaonany taminy nitondrana an'izao hitahita zao ny ona tamin'ny tale paritry ny fanabeasam-pirenena ihany koa nitondrana an'izao feo zao fa ny valiny mbola tsy nahafaponay ny zavatra noentiny zareo. Ity hatrany araka izany ny fitokonana ho ataon'ireto mpampianatra sy mpandraraha ireto ary ato hatrany ihany koa ny fampianarana raha tsy mivoaka ny tambikarama sy ny talevavao ny sekoly. Mpiasa avy amina orinasa tsy miankina iray eo Soneriana no niantso mpanao gazety androany fa tsy nomeny mpampiasa azy ireo ny karamany efa ho efa-bolan'izay. Manao antso avy izy ireo akamitaky ny andohavana io karama efa-bolana io. Jessica Miray sy Taiziny Anatrany. Manodidina ny 12 eo ireto mpiasa sy nandray karama efa-bolana ireto
saingy solotena no nyresaka taminay androany. Mpiasa amina orinasa tsy mianky ny iray eto zao ny rano, orinasa mpanao trano sy lalany. Nilaza sahirana ny orinasa ka taraiky ny karama ary nisy nalefa chômage nitapaky ny volana febroary teo. Efa nivoaka nefa ny karama ny mpiasa sasany fa ny azy 12 kosa tsy nivoaka, karama efa bolana. Gaga nefa zay tompoko fa omaly a dia nomeny karama daholo mpiasa rehetra tavela tao fa izahay nalefa chômage a tsy nomeny na tsy nomeny nefa raha tokony ho izy zay nalefa ny chômage no tokony nomeny ary araraka le taratasy ny fanarana koa hoe tsy misy vola izy fa rehefa misy vola dia miregle any anay. Gaga nefa zay tompoko fa tsy nomeny zahay ary tonga eto zay zao moa mangataka fanazavana ny eo amin'ny rasy dia hoe tsy afaka miditsy nareo a dia tsy afaka manjay nareo zay fa mianjy aloha nareo a amin'ny fotoana tsy fantatra ny volanareo. Tapidalakale araka izany ireto mpiasa ireto satria tsy hitan'izy ireo intsony izay antonony hitakiny volany. Antony ny antsony anay hitatitra ny vaovao. Izahay zany mijo zay satria zay nalefa chômage nefa tsy misy na noentina hitady asa ny hofatsahan'ny olona zanaka efa tsy mianatra zay efa mivarotom-pananana satria nampanantena ilay tompon'ny orinasa hoe omeny daholo ilay vola. Gaga nefa zay tompoko dia namidina ny fanananay satria hoe ho rappeleny daholo ny karamanay 4 mois. Gaga nefa tsy ny rappeleny le izy fa ny taony zay no omeny karama fa izay tsy nomeny nefa zay chômage tokony omeny aloha zay le lalefany a. Zay zany tsy olana aminay na tsy horaisontsony fa omeo ny zoanay fotsiny zany a dia zay no mety ampy aminay. Nanantona ny solotena ny tompona andraikitry ny orinasa izahay naka ny faneho-keviny saingy teto ivelany ihany no niresaka tamin'ny mpiambina. Nilaza ny mpiambina fa tsy eto an-toerana ny tompona andraikitra ka tsy misy afaka mandray anay. Fa misedra fahasahiranana vokatry ny fitangany vidim-piainana amin'izao ny ray aman-dreny mampianatra zanaka eny amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Mihamaro ny ray aman-dreny tsy mahaloa intsony ny saram-pianarana ara-potoana misy fiantraikany amin'ny fampanandiana-draharaha eo anivon'ny sekoly anefa izay fahatarana izay. Onjala Laianarana avy manana manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Misy fiatraika angoavana amin'ny fiatrehana amin'ny fampianarana ny zanaka ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Ireo sokajiana olona ara-pahamehana sisa no hamoahana vola ary izany araka izay azo atao ny hampihenana ny fandaniana ara-bola. Misy amin'ny ray aman-dreny sasany no mampiena ny vola omenany zanany atao gotehany ny sekoly noho ny fahasahiranana iainana. Manano sarotra ihany koa ny fitadiavana ny saram-pianarana ary misy ray aman-dreny aza no misafidy ny hampianatra ny zanany any amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana hialana amin'ny fandoavana ny saram-pianarana. Enjakenjana ihany aloha zany hoe tsy maintsy miady le fidiram-bola zao zavatra maiva mavesatra dia mavesatra nefa ny asa inareo ihany fa adiady ihany aloha amin'izao le eo amin'le vola aloha mitovitovy ihany le fidirana fa le fivoahana zany mienjakenjaka zay ny tena marina. Io zany tsy maintsy adidy dia tsy maintsy mianatra ny ankizy anjarany lehibe zany saina fa io tsy maintsy ampianarina le ankizy zany. Io zany na rehefa misy tsy na misy na tsisy ao an-trano dia tsy maintsy pehina foana ny ekolazy. Tsy dia efa taraiky be le anakiny dia tsy tafiditra tany amin'ny EPP intsony dia tatiny nampidirina ny hoe tany amin'ny EPP no tiako amin'le fidiram-bola satria za teo alohaloha teo tsy niasa. Mbola ny 500 andray aman-dreny any hatretony na efa ny saram-pianarana volana martsa na dia fadila aza ny faim-potoana fandoavana izany napetraky ny sekoly. Mahatratratra any amin'ny 200 kosa ireo tsy mbola na efa ny saram-pianarana volana febroary. Ny ankamaroany zany a tsy misy tsy mikaikaiky amin'izay fiakarany vidim-piainana zay isaky ny 5 volana ny fandoavana écolage atao aminay a zany hoe akoatran'ireo misy daty zay ifanarahana dia isaky ny 5 volana ny fandoavana écolage fa raha mame pourcentage amintsika amin'ny teny zao atsika androany zao efa le 9 raha ataoko hoe misy 5% amin'ny ankizy 800 no mandeha écolage efa be da be zany hoe ny fiakarany vidim-piainana zany tsy amin'ny lafiny sakafo sy ny tariny ihany no misy fiatraikany fa amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao mihitsy manahirana moa zany ho anay satria ho amin'ny privé zay hoe maprivé anazy dia mianto tena avy amin'ireny écolage ireny ny entina ampidonana ny fanjarana na anivon'ny sekoly dia hita tokoa zany fa mizaka fahasahiranana ankehitriny. Samy misedra fahasahiranana andray aman-dreny sy ny sekoly ny vokatra ny fidanganana vidim-piainana amin'izao. Misy fampirarahana ataon'ny sekoly sy ny ray aman-dreny mba tsy hirosoana amin'ny fandroana rehefa misy fahatarana amin'ny fandoavana ny saram-pianarana.
Misedra olana goavana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mpandraraha madinika mivelona amin'ny fitaterana entana an-dranomasina ny Mahajanga. Lasa mititrosana ankamaroany olona tsy misy asa mandeha samy mamonjy MBS Mahajanga. Tsy an-tanety tsy an-dranomasina dia samy mikorosoana daholo amin'ny fitadiavana ireo mpandraraha. Ireto amin'ny sary reto dia mpandraraha avy any Maintirano dia nitody eto Mahajanga mba hivarotra ny entana izay entin-jareo avy any. Atrata nefa dia olana dia tsy mandeha miditsenan'izy ireo ary indrindra moa fa lasa trosa mihitsy akamaroany. Matetitetika aminazy zany le zay minday anazy boan zany tena misy mbola misy sairana kely nefa naiky zany fa tonga eto fa mandray volanay zany misy fijaliana kely zany dia misy anty ampiadaniny kely le resaka fidiram-bolanay eto zany misy asa mbola mikatrikatramonay rehefa naiky tsy direndreo le zay minday anazy bokany mbola sahirana mandridiranay amiteto. Tsy mavely tegna fa izy eto zany ataony raha fa mazatra karakory ma zany raha koa fa mazatra anao tsy maintsy Anisan'ny fantatra teto dia ny fakan'ny commune vola tsy misy taratasy eo amin'ny reto mpanjony reto ary anisany hitarain'izy ireo mahakasika an'izay. Ny vahaolana dia mba hijerevana akaiky ny asan'izy ireo satria dia mitovy ihany amin'ny asan-tanety ny asan-dranomasina fa tsy mitovy kosa ny fidiram-bolan'izy ireo manoloana an'izany. Mijanona any an-toerana ihany isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity niavaka ny fankalazana ny andron'ny vehivavy tany Mahajanga omaly izay notanteran'ireo vehivavy tiako i Madagasikara. Tamin'ny alalan'ny diabena makivaky ny tanàna no nanamariana izany. Tsy vita ny fankalazana fotsiny andro tahaka izao fa fotoana fijoroan'ny vehivavy manoloana ny fiainana andavanandro. Nisy ny fidirana mivantana tamin'ny alalan'ny antso an-tariby nataon'ny filoha Marc Ravalomanana nanatitra izany nanomezany afatra manokana ho azy ireo samamonjy MBS Mahajanga. Anisan'ireo nankalaza ny fetin'ny Valomars teto Mahajanga ny vehivavy natokitiky Madagasikara. Ny lahatra namakivaky ny tanàna ny Mahajanga izy ireo ary dia ny faranana tamin'izao fananana hetaheta izao. Afaliana ho an'ireto vehivavy ireto. Izay zany hatramin'izay efa taona maromaro tsy nateo an-toerana ny dada dia tsy voarina azy toerana ny lahatra fa tamin'ity taona ity kosa zay dia niezaka dia nisy fikambanana nisy vehivavy 720 sy 900 izahay no nilahatra tato fikambanana vehivavy tiako Madagasikara eto Mahajanga ka faly izay sahy mijoro isika indrindra fa isika vehivavy na dia eo ary lehilahy reo fa isika vehivavy mihitsy no manolokolo isika vehivavy no manao aiza variana ho an-trano foana hoe lakozia ny asanay fa mivoa mandehana mitsangana mijoro fa izany no tena ilain'ny firenena ho antsika vehivavy. Nanambara ny mpitarika fa ny antoky dia toky matanjaka manana mahizy anazy ary velona eto Mahajanga. Ireo vehivavy aho takany Valomars tena faly andro vehivavy koa androany ary tsy vehivavy eto Madagasikara reny fa vehivavy eran-tany rehetra mampalahelo tonga dia resako amin'ireo vehivavy eto amin'ny Analamanga zao mba ty volo eto anareo zao pasakany anreto malamila reto dia nahazo baika tazo filaminana aty amavolo hoe tsy tafiditra amin'ny toerana mba saika mba anajany mba fahamanao ny voany ma andro vehivavy azy izy tena mampalahelo mihitsy tetay loatra zany eto Madagasikara mbola misy an'izany hoe manakatakana ny zoan'ny afo zany na mitakitaka zoan'ny afo zany ary manampanipany ny vehivavy zany ary efa lazay fa manome baiko dia lehibe gouvernement nafaka miteny ity avelao valalaka an'io mbakalazy mary izy zao na dia nankalazy ary Valomars moa tany alavity izy nankalazy amin'ny arabe hoe minaotorizay tao fa matoa ny tena ilay hoe matoa ny tena boaka malagasy hoe dia tena misy ny fanirikiririny mihitsy fanitsakitsarana ny zoan'olona da mizany tsika tara deny voasary ny zavatra ho ataondao tsy vidianana fa itika koa nefa tsy resaka
Lafombaovao hafa tanteraka kosa indray ankalaza ny jobily volafotsy 20 taona nitsanganany ny Institut de Formation de Recherche Pédagogique izay ivitoerana fanofanana mpampianatra eo amin'ny sany FJKM amin'ity taona 2022 ity nitondra ny heviny makasika ny rafi-mpampianarana misy amin'izao ihany koa ny talipitantana ny ivitoerana onjalalaina ranaivomanana Mano Randriamalala. Nambamboarina sy novaovaina arakaraka ny mpitantana amin'ny firenena andrafim-pampianarana misy eto amintsika ka tsy mahagaga raha misy sekoly sasany tsy manaraka amin'ny fandaharam-pianarana napetraky ny fanjakana. Mampanahy ihany koa no avy ny fampianarana no ny fisindreo mpampianatra tsy nandalo tamin'ny fitoeram-panofanana akory. Misy le tatakina tokony hananany olona iray ahafahana manao ny asan'ny mpampianatra anarenina indray ny sehatra ny fampianarana eto Madagasikara. Raha ny fanabeazana ny resahana sy ny fampianarana eto Madagasikara na ny rafitra amin'izao fotoana izao na amboamboarina ka indray nalaina ohatra ny rafitra LMD ny fampianarana ambony dia izay ny taritina nanamboarana ny fototra aty amin'ny fanabeazana dia raha manaraka vaovao tsara nareo na malala ny fivoaran'ny rafi-pampianarana dia sahirantsika ao anatiny lasa malaza tsy nanana ohatran'ny vitsaona le ataony hoe CNE fa rehefa misy ny zavatra mahamaika dia fantatra manjary hatsonanao validation ary zay no mahatonga an'ireo sekoly tsy miankina sy ny fikambanany avy rehetrarehetra mahatsiaro tena ohatran'ny toa voahika indraindray. Ivitoerana iray manofana mpampianatra eo anivon'ny sany FJKM ny Institut de Formation et de Recherche Pédagogique izay ankalaza amin'ny 15 taona nitsanganany amin'ity taona ity. Maro ny etsikana mariana izay jobily volafotsy izay anombohana azy ny fampimpivavahana atao amin'ny Alahady 12 Martsa ho avy izao. Vaovao ny trangam-piarahamonina olona 3 no voatsindry tao ambany fiara vaventy tetsy Anozato andrefana omaly arivo tokony tamin'ny 7 razy sasany tanoany. Efa tsy tratra teny antoerana intsony ireo naratra efa nentina namonjy toeram-pitsaboana. Araka izao fanadihadiana nataony avitra Sondriabeto Kiramaro sy Andry Rakoto Malala izao. Ny savritaka ny olona teny amin'ny manodidina ary saika ny afara tamin'ny fikasihan-tanana ilay mpamily. Na ianao fofotoaka ity mpamily ilay fiara vaventy ity ka antony heverina na tonga izao fihetsiky ny manodidina izao. Toy izao ny zava-nitranga teny atoerana. Ny ohatra ny akamaroan'ireo teny amin'ny manodidina tsy nisy nasany tantara amin'ny zava-nitranga ankoatra ity lehilahy ity noho ny antony maro samihafa. Ito amin'ity letsena ito ilay mbola mirehitra ireo dia tonga dia ianko tonga dia nisy nidofotra tonga dia io dia tonga dia najanoko hatsamin'ilay zavatra nohaniko teo dia namonjy teo ako dia za mihitsy nanosika teto amin'ity toreo vizery atao poamoro io zavatra io aiza hetsika tsao ilay olona efa mitarina vonjea zay anako telo ny tao ray tato ambany dia roa teto izy aloha ilay olona aloha tsy maty fa mitaraina ilay anankiray aloha dia mbola tsisy tafatsangana moa tonga dia mibataina daholo fotsiny aloha nalefa. Ankoatra io teo ihany koa niteraka fitohanana lavareny ny lozana azy ilay fiara be iray izay tavela teo amin'ny tetezana Nosato noho ny olana ara-teknika. Pandehivalo ihany koa no indray namony ainy no lozam-pifamoivozana teny amin'ny faritra Anosy. Lozam-pifamoivozana Matsiravina nafatesan'olona tamin'ny lampirenena 10 omaly alina tokony tamin'ny 7 ratanoany. Fiara lehibe iray mitatitra olona no nivadika noho ny faratsindalana atao Mariry. Camion taxi brosy mampitohy ny Toliara sy Faratofay ity niarandoza ity izay niainga ny sabotsy lasa teo tao Toliara. Ankoatra ireo namony ainy dia maro ihany koa ireo naratra. Miantsony tompona andraikitra ijery akaiky ity lalam-pirenena 10 ity moa ireo mponina any an-toerana satria tsy vao izao no nisy ny lozam-pifamoivozana nafatesan'olona vokatra izay faratsindalana izay. Pejy ny fahasalamana kosa indray miabetsaka indray amin'izao ny olona tratry ny gripa tonga manantona mpitsabo misy fandraisany betsaka amin'ny toetry ny andro ny firongatra ity aretina ity raha ny fanazavana ndresika miray tahiriny aina. Araka ny fanadihadiana natao teo anilanilany taona 2022 hatramin'ny taona 2022 ahitana trangana-retina gripa foana eto Madagasikara mandava-taona saingy miabetsaka kokoa ny tranga rehefa fotoana ny ririnina. Ny zaza latsaka ny 5 taona sy ny lehibe mihoatra ny 90 taona no tena tratry ny aretina. Tato ato anefa ny rongatra be ihany koa ity aretina ity ary ny zaza no tena lasibatra. Ny fisoroana no tena tsara indrindra ho ny mpitsabo. Ny fitandremana zany
amin'ny akapobeny amin'ny toabisafiana sy ny aretin'ny toabisafiana sy ny kohaka dia tokony ho azon'ny andro tsara sy ho azon'ny rivotra tsara ny trano hipetrahana. Tony mako misy an'ilay olona miasa reny dia midy io trano io maraparivany andro dia rehefa tonga ny ariva tonga dia matory le rivotra sa mihiboka be mampikohaka. Ny trano tokony tsy ho mandomando dia tsy tokony hisy vovoka sanadiovina matetika zany ny trano. Dia ny indray indrindra fa ny ambanivohitra na ny ambany mibiby fiompy dia ambondriana ny olona matory nefa gorodona manasaraka an'ilay izy dia le tsy miakatra mankany ambony dolo zany le fofona avy any amin'ilay biby fiompy any ambany fa tokony eo any amin'ny toerana hafa mihitsy zany biby fiompy. Dia ny amin'ny trano fatoriana tsy tokony ho be fanaka loatra na betana be manjary mihibokiboka tsy ampy ny rivotra. Raha araka ny fanadihadiana nataon'ny Institut Pasteur na dia misy mandava-taona zany aretina gripa, misy vanim-potoana ihany koa mampirongatra azy. Ankoatra ny vanim-potoana ny ririnina, betsaka ihany koa ny tranga mandritra ny volana janoary hatramin'ny volana martsa, ny volana jolay hatramin'ny oktobra, ary ny eto afovoan-tany no tena ahitana tranga betsaka. Vaovaon'ny fanatanjahantena no marin'ny filohan'ny fédération tennis de table fa tsy manambola ny fédération nandefasana ireo mpikatroka telo hiatrika ny fiadina ny tompon-daka eo amin'ity taranja ity. Miady rery ny fédération amin'ny fampandehanana ny asa rehetra amin'ny ankapobeny indrindra rehefa fiandohan'ny taona tahaka izao. Afitra Sondrabe sy Taiziniana. Olana sedraina amin'ny taranja maro ny tsy fisim-bola ahafahana manohana ireo mpikatroka. Tsy voa izao nisy hoe mianto tena ireo atleta. Maro ny vola ilaina kanefa ny fanampiana tsy misy. Fanjakana aloha hatreto no bailleur de fonds principal na fédération rehetra araka ny filalalako azy aloha subvention avy any amin'ny fanjakana no ahafahana manohana ny reny rehetrarehetra reny tady ihany ny fédération fa tsy nahitana vola andefasana azy ireo dia akory atao aloha fa mbola maro ny matcha mbola andeha aoriana nreto ahafahany zareo mandeha. Na eo azy zany dia tsy misy fiatraikany ary tsy mampiova ny fiatreny fiadinan'ny tombon-daka ny Afrika io ny tsy fanatreny ireo mpikatroka telo mianadahy ireo. Medaly vondramena 4 no iadina mandritra io lalao io, 3 no andrasana amin'ireo mpikatroka ahafahana miatrika ny lalao iraisam-pirenena hafa. Tsika zany manana solotena any ary manana solotena ampy nisany ary ampy andromba atsika ny amboara rehetra satria 5-20 nisany firenena amin'ny lalao any dia tena zava-dehibe mihitsy io championnat any io satria io zany manokatra amin'ny varavarana rehetrarehetra. Tsika sady manana vehivavy no manana lehilahy. Zany hoe afaka mandray anjara amin'ny par équipe ny lehilahy, ny vehivavy mandray anjara amin'ny individuel, tsisy double any mantsy. Fanamby lehibe hatrany ny tondra avy ny voninahim-pirenena na eo aza ny olana maro samihafa sedraina. Tsy miravoravo tanana ny fédération amin'ny fampandrosoana ny taranja ka ahazoana vokatra tsara. Ao anaty ny vondrona A miaraka amin'ny Frantsa, Allemagne ary Brésil, ny ekipa ampirenena malagasy Ankoay eo amin'ny taranja basketball mandritra ny fiadinany amboareran-tany eo amin'ity taranja ity latsaky ny 7 taona izay atao any Vienne Autriche ho an'ny sokajy zazalahy ny 30 Mey hatramin'ny 4 Jona 2024. Tafiditra ho isan'ireo ekipa sangany ary tsy azo tsontsiny avy n'ireo ray vondrona amin'ny Madagasikara izay samba ny andray anjara voalohany amin'ny fiadinany amboareran-tany. Na izany tsy izany laza ny mpiay azy ireo fa hanao ny ezaka rehetra azona vokatra mandritra izany. Alohan'ny andehanana ny Autriche hiatrika fampiofanana mandritra ny 10 andro any Serbia ireo mpilalao raha nambarany filohan'ny fédération malagasy ny basketball. Farany amin'ny maresaka iraisam-pirenena manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any Haiti amin'izao fotoana izao. Manao sesilany ny fanafian'ireo samy mponina tsy misy mandeha na ny fianarana na ny sosialim-bahoaka any an-toerana. Ravirazafimaina sy Mathieu Princy. Fakamankely fanolanana fitifirana sivily sy ny marafa ireo santony amin'ny mahazo ireo mponina haïtianina amin'izao ataona vondron'olona mpampioroolo izay makankeriny amin'ny Port-au-Prince. Raha nitatry ny filakevitra ambony zololombelona amin'ny firenena mikambana olona empony farafahakely no namoniny ainy herinandro lasa teo nandritra ny fifandonana amin'ireo vondron'olona samy mitady anjaka ao renivohitra. Tokony alana ny fandrangitana izay mety hiteraka adipoky toy ny tany Rwanda hoy ny mpikambana amin'ny komity siantifika ny OMS ny Dr Jean William Pape. Tsy misy gouvernement intsony ao Haiti hoy izy ary mihamafy isanandro ny tsy fandriam-pahalemana. Goavana noho izany ny fiantraikany eo anivon'ny fiarahamonina. Betsaka ohatra ny ankizy no tsy afaka mamonjy sekoly intsony
misy nakankery ny akamaroan'ireo olona toy ny mpitsabo hatramin'ny mpitondra fiangonana ny mpampianatra sy ny mpivarotra hatramin'ny fiandohan'ny taona ny nakaty olona folo mahery no nisy nakankeriny miparitaka ao ety amin'izao ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ka samy manana izany na ireo sivily na nivondrona mpampiororo nilaza kosa ny polisy haisiana fa tsy ampy isy izy ireo ary maivana ihany koa ny fitaovana eo am-pelantanana tsy mbola nanapa-kevitra nametraka miara-mila mpandritana nefa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izy kosa na izany aza ny sazy omeny ireo mpanao politika haisiana sy ny orinasa misehatra ara-toekarena ao an-toerana. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tombovavy mankasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarainao vetrany fandarana ahoana marina Global News aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe l'armée des voleurs ny tena kokosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tombo-kilasy tombovavy veloma tompoko.